miarahaba antsika rehetra natokantrano any zay manaraka izao fandaharana izao. Tamin'ireny fotoana izay nitrangan'ilay hoe fanampoizinana ireny dia tena nazava moa zany ny atao hoe famitinana vokatry ny fitsirihana hoe fanampoizinana. Dia taterina araka ny voalazanao na mananjaka dia nivadika mortadelle zao dia menaka ilay izy. Dia eto zany te hitondra fanazavana ary indrindra te hanazava ny saintsika izay mpanjifa ny menaka. Satria menaka moa dia ampiasaintsika andavanandro ary amin'ny fotoana rehetra mihitsy. Dia rehetra zavatra rehetra no tiako homarihana kely hoe raha misy milaza le hoe menaka, tena misy miteny mihitsy hoe menaka hina, menaka lafatra. Ireo zany le menaka izay vokarin'ny orinasa Ita izay jifaintsika rahateo any an-tokantrano. Voalohany indrindra aloha dia misy mihitsy ny mety hoe fitoriana nahitana menaka hoe ity le menaka namparary. Dia zavatra tiana marihana hoe rehefa manonona ve le menaka hoe ity hina lafatra namparary nanao fitsirihana ve avy amin'ny izay ataontsika hoe nisy olona nitrangan-javatra vokatra le izy hoe ity tokoa le singa navoan'le izy. Izao mantsy ao anatin'ny sakafo ohatra dia misy mety misy rano, mety misy sira, misy zavatra maro, reny saosy reny misy zavatra maro ao anatiny ao amiko zany dia tsy tokony atao hoe maka conclusion maika toy izany zany na conclusion hoe hativa zany am'le izy fa tokony diny tsara aloha izy ny voalohany. Raha ohatra hoe nisy ny seho hoe tonga dia hoe menaka lafatra sy menaka hita, fangalo moa niaraka nampiasaina le menaka lafatra sy menaka hita le hina sa ve tiana ho tononona le orinasa Ita inona ny menaka ataony menaka hina sy lafatra dia tononona hoe ity sy ity no nahafaty an'ireto olona reto, ity sy ity no mety mamparary ny olona io. Tsy mety moa fa tena natao mihitsy hoe ity sy ity no namparary an'le olona. Dia nisy fanamarihana ve hoe ity ny étude natao niditra laboratoire tatsy nazaroa dia ity ny conclusion ny laboratoire. Zavatra tiako entina ihany koa manoloana an'izay dia izao hoe raha hoe menaka sakafo mety tsy menaka ny hita ihany koa ny menaka ampiasaina. Dia raha miteny izy hoe menaka hina sy lafatra niaraka teo, eo indrindra zany hoe mivoaka any le izy hoe reto le izy. Fa raha ohatra ny zany nisy dia ny olona rehetra eto Madagasikara dia manjifa ny menaka hina na ny menaka lafatra. Tsy hoe ripaka daholo ve ny malagasy rehetra aloha, manontany anao lojika anie zany io orinasa io ny mamokatra menaka 800 taonina raffiné isan'andro. Dikan'izany tiako tenenina hoe zavatra ataoko hoe tsindriana hoe ity fotsiny zany le izy. Dia raha ohatra hoe ataontsika indray hoe mpanao mofo gasy, mpanao mofo baolina no mampiasa an'le izy, maninona tsy ny rehetra moa no tratra le izy fa olona ray, olona roa dia hoe ireto le izy. Fa ny tena mampalahelo dia izao hoe ezahana mihitsy zany ezahana aparitaka mihitsy amin'ny tambanjotra tserasera hoe reto aza mampiasa an'ireto fa ratsy reto, reto mamparary reto. Izany hoe zany misy zavatra ambadika hoe animba n'le orinasa malagasy ve mba hahatonga ny mpanjifa tsy hanjifa an'io menaka io intsony. Izay zany le izy nefa mila mandinika tsika ary za dia manamafy hoe ny menaka vokarin'ny orinasa Ita hina lafatra misy koa raja. Izany hoe zany soja, palma, tournesol, ireo karazany telo ireo dia tena ara-pahasalamana ary tokony tsy hanana ahiatsika eo amin'ny fividianana sy ny fampiasana an'izany. Za aloha mamarika ary isaorana ny olona izay mahitsy satria na mandeha ary reny resaky reny hoe manomboka androany dia aza manjifa an'ireny intsony, manomboka androany dia aza mihinana an'ireny intsony. Dia betsaka ihany koa no tonga dia miteny hoe io foana no nampiasanay 10 taona zay, ty ara vao nividianay dia atao ahoana zany ity. Izany hoe zany ny olona dia tsy resy lahatra hoe io le namparary azy ary tsy raha misy koa zany dia tsy kapoanko loatra an'izany fa tena hoe ny malagasy manontolo mihitsy satria io anie ny menaka
jifainy akamaroany malagasy. Raha hoe alahatra ny menaka avy any vela zany de izy mora zay ne mahatonga ny malagasy hoe mividy an'le izy nefa ny azoko tenenina koa hoe na izany ary a de ny orinasa hitany orinasa raitra orinasa tena atao hoe hika farany resaka menaka ary eto amintsika eto Madagasikara misy an'izany automasina tsy tokony ve sika hoe tena ho fiera zany hoe manana an'izany fa miezaka indray tsika ny hanimbana amin'ny tena ny menaka vita malagasy hoe io no natokana ho jifaintsika namananjaka ny orinasa hita nanomboka tamin'ny taona 3 ny efa nanomboka ny asa ary ny zavatra tiako marina de hoe tsy mitsahatra ny manatsara ny kalitao hatrany ny orinasa hita eto zao de miteny hoe ny menaka zay mihodina diovina ao anatin'ny orinasa hita de azoko tenenina mihitsy zany hoe voahodina amin'ny raffinerie industrielle manara-penitra raha zay ny ilazana azy ary mampiasa ny teknôlôjia avolenta voatokana ho an'izany hoe rafitinazona menaka zany tiako marihana koa de zao hoe io orinasa hita orinasa malagasy eto amintsika io anie io lehibe indrindra aty amin'ny Osiana Indianina ary isan'ny lehibe indrindra aty amin'ny Afrika Atsinanana de tokony tena hoe falitsika amin'izany hoe manana an'izany tsika ary manomboka zany ataoko hoe manafatra menaka amin'ny tankerany orinasa hita io zany le huile brute ahoana moa no huile brute io de avy amin'ny voankazo anie soja palma tournesol avy amin'ireny any io dika zany hoe misy zavatra impurité ao anatiny ao misy acidité tokony esorina ao misy zavatra maro ny esorina zay indrindra lanan'le hoe raffinage-ny menaka de hiditra am'izay am'le hoe inona no dingana lalovana mandra-pahatonga anaty tavoahangy tsy maintsy lalovana mandra-pahatonga n'inona anaty tavoahangy ho any anatiny vilaniny mpanjifa zany raha voatonga ny menaka de miditra ao amin'ny stockage mbola huile brute io de ny service du commerce zany no maka échantillon ao anatiny io ny échantillon alain service du commerce de alefany any amin'ny ISTN any Ankatso ao amin'ny laboratoire ny ISTN inona ny jereny amin'io jereny hoe manahoana ny contamination radioactive ny menaka io zay zany ny tena hoe sehatra voalohany indrindra mihitsy ao anatin'izany de mamoaka izy sertifikato izao ataoko ohatr'izao de hitantsika any tokantrano ny anaran'ity sertificat ity de certificat de non contamination radioactive raha ohatra zany ka tsisy le radioactive ao anatiny ao io zany de tena zava-dehibe mihitsy satria de mila mijery zany tsika hoe manahoana ny contamination radioactive mijery ny ISTN any Ankatso de rehefa mamoaka izy hoe tsy contaminé io menaka io ny huile brute zay farantsika zay vao afaka miditra amin'ny raffinage-ny menaka ny orinasa hita zay zany vao ho diovina ny menaka ho raffinena ny menaka iny nefa no tombony afataratsika hoe tsy contaminé io menaka io zavatra mety miseho am'izany raha contaminé ny menaka de zao hoe ny fihinanana sakafo misy taratra radioactif moa zany filaza azy de mety azahoana aretina io malaza be am'izao fotoana zao io hoe homamiadana cancer avy amin'ireny radioactif reny mety misy an'izany ny antsika zany menaka vao atao huile brute de tsy maintsy hamarinina hoe manahoana ny radioactif an'io de ny laboratoire mihitsy manao hoe tsy misy io azonareo raffinena io dikan'izany zany dingana voalohany zany am'izay resaka zay mampitondra aretina de fa tsy misy aloha zany iny afaka tsekany amin'ny zay mety ho ay hoe mety azotsika homamiadana ve mety misy koa mamparary taova manaraka zany de zao mandeha am'izay ny raffinage ny usine de raffinage ny hita aloha de automatique zay le ataoko hoe hika farany io usine io tsy misy kasiana tanana nanokatra vanina azy fa aty amin'ny centrale no manaraka ny kalitao no manaraka ny zavatra rehetra
ny prise d'échantillon manomboka amin'ny huile brute mandrapatonga amin'izy hoe huile raffiné io, ohatran'izany ny usinenao. De rehefa vita ny raffinage de tsy maintsy maka échantillon indray ny ministère de commerce mandefa agent mihitsy zany zareo de maka hoe aizany menaka raffiné anareo par batch de raisiny iny de sileny. Ny orinasa hita manana laboratoire zay tena raha zavatra rehetra ilaitsika amin'ny menaka vita ao anatin'io laboratoire io daholy, fa tsy mety hoe ianao sady tompony no mpitsara le hoe AXQDA tsara lalàna io ihany no afaka manamarina ao arinan'ny fitilinany zavatra rehetra hoe menaka fihinana io ary manome certificat izy hoe ty menaka raffiné nareo ty menaka voadio zany de azo hoanina. Manao izy ity ataontsika hoe raha tsy manaraka ny fenitra le menaka de miova ty hoe certificat de non consommabilité. Inona daholo ny jereny, misy karazany roa zavatra jereny ao mijery izy ny misy hoe caractère organoleptique zay ny lazana azy, zany hoe le resaka fantatsika amin'ny hoe retsim-pandre 5 les 5 organes de sens ozy ny ampianarana tany ampianarana ao zany misy ny fofona, ny maso manoana ny lokony, fofona menaka ve io, misy hoe ny arihitra iny zany le amtanany arihitra ohatran'izany, fa le izy ndray tsy hoe am'izao fa efa misy fijerevana azy zany de misy norme hoe ity norme ao anatiny ve sa tsy ao anatiny ve, zay zany le voalohany. Manaraka izany de misy ny caractère ataontsika hoe physico-chimique, io ndray de tena mijery mihitsy hoe ahoana ny acidité, ahoana ny resaka rancidité an'io menaka io, zany hoe zany tiako tenenina hoe ny zavatra rehetra hatramin'ny antsipiriany indrindra ny amin'ny menaka fihinana de jereny zareo amin'ny agence de contrôle de la sécurité sanitaire et de la qualité des denrées alimentaires na ny AXQDA zany, any ministère en santé io. Azo atao am'izay zany ny mampiditra azy ao anatin'ny zay asiana azy na jerikany na menaka, fa tsy vitan'izany mbola tsy azo amidy io menaka io, fa mbola misy échantillon lainy zareo indray tiliny am'le izy lefa hoe ohatran'izao ny emballage, ohatran'izao le fipetrany, de rehefa avy eo izy manome an'ity autorisation de mise en commercialisation, zay vao azo amidy. Zany dingana rehetra zany zany no arahany menaka manomboka amin'izy hoe aty amin'ny huile brute aty amin'ny farany. Tena izako azavaina amin'ny antsipiriany zany, misy teknika kely tsy nataoko teknika lalina be mba azahoantsika rehetra hoe manahoana zany io menaka io mahatonga azy hoe ty fa menaka azo hoanina zany le izy. Toy ny entam-barotra rehetra, entana amidy omenan'ny consommateur ny mpihinana zany ny mpanjifa farany de tsy maintsy misy ny hoe ity hatramin'izao fetra zao ihany no azo hoanina, ohatrany daholo ny zavatra azo hoanina rehetra na hatramin'ny zavatra kely indrindra ary zany, de ohatr'izany koa ny menaka de misy eto amin'ny ataontsika hoe valahany ve ny lazana an'ity eto afovoany reto valahany misy misy daty ao de misy ora mihitsy koa io, ny ora hoe am'izao ny azo hinanana azy farany am'izao ora. Menaka manokana moa de roa taona zany ny validité-ny, zay ny amin'ny menaka samy hafa daholo mantsy io, rehetra ny tavoahangy zany de ohatr'izay eo amin'ny valahany daholo misy an'le izy reny. De tiako marihana ihany koa hoe ireo rehetrarehetra ireo zany tena takiny lalàna io, zany hoe zany tsy maintsy asiana an'io daty io ary manaraka an'izany ny orinasa hita hoe asiana an'ireny daty reny fa ao anatin'iny zany no azo antoka ara-pahasalamana. Saripady satria sakafo le izy de izay indrindra no mahatonga hoe tsy maintsy atao feno zany zavatra rehetra, inona daholo ny ao anatiny, misoratra amin'ny tavoahangy daholo le zany hoe inona ny ao anatiny de hitantsika ato anatiny ato, misy énergie, zao kilocalorie, misy hoe cholestérol 0%. Io ma tsy matetika no mampiahiatsika koa io, tsy huile animal zany ny menaka soja, palma, tournesol araky ny anarany, fa tena avy amin'ny zavamaniry zany hoe naturel. Zay zany tokony tsisy mihitsy zany hoe tsisy an'io
fa zao hoe raha ohatra ka misy zavatra tsisy andreo de tonga de mieritreritritsika fa hoe mety tsy le avy any io de aloha tonga de ary zotsika anie zany e zotsika mpanjifa ny mandinika ny zavatra vidina afaka hoe miantsona any mivantana za raha mipiko ora lizy a zay atsona mivantana hoe misy an'zao manana sitanita hoe ile renregistrele tamatafy afaka tena de aloha miserasery fa tsy hoe tonga de andefana amin'ny Facebook satria reny olona reny a satria jereo anefa ny olona manao andrenany compte fake ozy ny filazazy dika zany rehefa ohatran'izay izy de mizavatra tsy mazava zany ao mizavatra tiana voizina ao anatiny io de tiana anakorontanana saim-bahoaka ihany koa ao anatiny daholo anie zany e zavatra voalohany indrindra aloha de zao fadina mihitsy a ny mividy menaka entin'ny olona mandindihy satria na ny toerana ara de fa tsy ara-pahasalamana zay na na mitoeram-pivarotana indray ary vidy zany de jereo le daty zay voalohany jereo ny daty hoe ao anatiny ve fanamariana ihany koa hoe ny menaka ataony orinasa hita roa taona zany ny validité-ny menaka ny tena izy ara-pahasalamana fa ny menaka ny hita matetika eo amin'ny tapa-bolana eo de tsisy hoe stock mijanona ao de io le atao amin'ny fitantanana hoe first in first out zany hoe zany le vokatra taloha no alefa de le farany eo teneniko a le farany a eo amin'ny tapa-bolana eo ihany a de fa miova vaovao foana raha tena hoe eo amin'ny hita le izy zany hoe tsisy tranga zany tokony isy hoe efa anakaikikaiky ny daty farany azo ianjefana azy zany a zay vao tonga eny amin'ny tsena tokony tsisa zay aloha zany le izy de manarak'izay a vo mividy zany de efa jerena aloha iny vo manokatra an'io capsule io izy zany a de misy aluminium hitatsika reny aluminium ohatra ny yaourta reny e misy an'ireny ny vavan'io jerikanina io rehefa mbola hitatsika zany ny mipetaka eo a avy any amin'ny hita tokoa zay le menaka fa tokony misy an'iny de iny zany de sur aloha le mpividy le mpanjara hoe menaka tena izy io zany fa le mpividy am'izay rehefa avy eo a voalohany indrindra amariny tsara koa aloha le tavoahangy entinao hoe madio ve satria ny zavatra tsy madio de tena tsy ara-pahasalamana mihitsy de ankoatran'ilay aza mividy menaka tsy amin'ny toerana fividianana zany a de jereo tena zonao no mijery zao moa misy hoe menaka ampiasaina amin'ny zavatra hafa hony madio be ohatra ny menaka fihinana de io le teneniko hoe oroy fa tsy mitovy a ny menaka zay mety hoan'ny moteur sy hoantsika olombelona tsy mitovy ny fofony zavatra zay ametrahako fitokisana eto a de ny menaka vokarin'ny orinasa hita ihany satria io fitentsika malagasy io hita fototra rehefa nambady de hoe aonao fototra io fototra hita fototra satria fantatra hoe iny izy a tonga vari misy laboratoire reto zavatra fanamarina rehetra avy amin'ny laboratoire zay hoe io fahazoanina misy menaka ny mety tsy fantatra ao zany e hitanao izy mitotony io hoe io fa tsy fantatra hoe manahoana ny zavatra rehetra teo alohany io zavatra roa no tiako marina kely voalohany indrindra aloha sady te conscientiser moa zany ny mpivarotra ihany koa fa ny menaka zavatra fihinana rehetra fa tsy menaka ihany tsy tsara raha hoe atao masoandro manomboka marainandro ianao de io le izy eo masoandro eo mipitikorana de tonga ndray masoandro be de io zay zavatra ohatran'ireny zany de mety manova aloha zany voalohany tokony hoe ezahana zany a atao amin'ny toerana mendrika zany le izy zay ny tokony anaovana azy de manarak'izany a miresaka menaka manokana ako ty ka général ty ho an'ny menaka rehetra ny menaka de tsy azo ampiasaina miverimberina zay zany tena lazaiko foana zay lazaiko foana zay amin'izay rehefa manao conférence na exposé de manambara zany foana ary tena efa fantatry ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa zany satria nisy fotoana atao amin'ny mairie teto Antananarivo ihany nisy exposé nataoko de misy fikambanana sivy angamby izy iny mpiaro ny zon'ny mpanjifa de efa nazavaina daholo zany zavatra teneniko zany a zavatra efa tokony tongana amin'ny mpanjifa zany a zany zavatra zany de zay zany no tokony atao mihitsy koa zany tiako azavaina koa le karazan'le menaka ararotiko zany ny fandalovako eto misy karazany telo ro menaka reo hoe palma soja tournesol ny ilazany mpanjifa azy tsy hitany nametraka azy fa ny mpanjifa ny
palma nataony hoe menaka mandry. Satria nahoana satria rehefa mangatsika ny andro misy hoe Claude Pointe zay zany le izy rehefa tonga ohatra hoe 13 degré ohatra zany de manomboka misy vaingambaingana kely izy de avy eo ara mety misy mitoetra ary ambany mihitsy fa rehefa verina mafana de miverina ihany izy zay io fa tsy hoe menaka mandry moa zany lazana azy de hoe ratsy io menaka io fa tena ara-pahasalamana io manaraka ny fenitra rehetra nazavaiko teo io manomboka amin'ny voalohany hatramin'izy tonga any amintsika any amin'ny fanjifana zany zay ny palma. Inona ny tombony? Ny tombon'ny palma de zao hoe raha resaka friture no atao manendy zany de io palma io ny tsara indrindra natao an'izay mihitsy izy satria manome tsiro azo io koa afaka miverina ohatra hoe mba hoe indroa eto amintsika zany enao tsy afantatra tsika rehetra tsy afantatra mihitsy hoe io mpanao mofo baolina io ve io mpanao mofo akondro io ve ka tsy mamerimberina ny menaka io. Ny palma zany aloha de azo antoka kokoa izy am'izay. Ny soja sy ny tournesol indray ny anarany arany de atao huile de table de iny zany raha resaka reny indray zany de ireo zany no maivana afaka tonga de ampiasaina amin'ny salady ohatran'izany samy manana ny hoe mahatsara azy izy zany. Ny palma, soja, tournesol zay ny azadino zava-dehibe hoe tsy averimberina ny menaka fa zay ny mety mampisy an'le hoe mamparary-kibo ohatra na mety misy malaise zavatra mahazo atsika fa raha manaraka ny fenitra tokony arahantsika ara-pahasalamana arak'izay koa ny valiny hoe ara-pahasalamana ny menaka soso-kevitra de reny fanambarako reny le teo reny fa ny zavatra tiako amafisina tiako tenenina de zao hoe ho an'ireo zay manana tendance zany hoe te hanaratsy an'ity produit ity eto aloha ny resantsika de ny hina sy ny lafatra fa tsy ireo ihany iny mety misy zavatra hafa voakasika hoe raha mpitso sy raha afaka pitso fa zao aloha ireo de mba isika mieritreritra io le vita malagasy ary rehefa voamarina amin'ny fomba ara-tsiansa zany hoe reto ny zavatra nylalovana ohatra hoe zany hoe tena menaka azo hanina ty mariko fa manaraka ny fenitra nasionaly sy raisan'ny pirenena ara-pahasalamana ny fahadiovana sy ny rehetrarehetra ny menaka hita eo atsika de zao hoe tsika ny le manao an'ireny manaparitaka an'ireny resaky ireny de zao hoe voalohany indrindra mamono olona ra-tsaina isika satria mizara le anakorotana sain'olona zay aloha voalohany manaraka izany mamotika ny toe-karem-pirenena malagasy sika satria orinasa malagasy no ezahanao potehana de manaraka izany de zao hoe ho atsika hoe te amely an'ity de asiako an'izao ty itsiko hoe fanampozinany tsy toetsaitsika malagasy zany voalohany indrindra de tadio fa aina tena aina no esorinao ao anatin'io fa misy farany ny zavatra rehetra na tsy zao ary fa ny anam-parany de tsy ireo zany